Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny tolotra sy tinady amin'ity androany ity manasa antsika rehetra ampitiavana be izahay anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Any amin'ny faritra Itasy indray no hitondranantsika rehetra atao anatin'ny fandarana amin'ity androany ity. Hijery ny seha-piariana tena mampiavaka sy tena mahomby any amin'ny faritra Itasy iny isika dia ny fiompiana trondro, ny fambolena tsaramaso ary ny fanefena vy. Tansa maro no mivelona amin'izany seha-piariana izany any an-toerana fa ireto tanora mpandraharaha iresaka amintsika ato anatin'ny fandarana ireto dia tanora miavaka tokoa noho ny fahombiazan'izy ireo satria sady niofana ireo tanora ireo no manampiniavana sy manampitiavana amin'izany asa fandrarana ataony izany ka tsy mahagaga raha mahomby izy ireo. Andeha raha antsika ny fanadihadiana eo amin'ny sarina lainy Faniry Kely. Arivon'ny mamo malaza ho havanana amin'ny fanefena vy efa ho taona maro izao. Ifandovan'ny isa taranaka eto ny fanaovana izany asa tanana izany. Parfait izao dia taranaka nandova ny fanefena vy. Noho ny fivoaran'ny toetrandro dia nisokatra ny sainy, nanaraka fiofanana mba ho matianina kokoa. Efa ela ho any teo ny ray aman-drenay nanao an'ity asa tanana ity fa saingy jerena izany ny fari-piain'izy ireo sy ny toe-tem-piainany dia tsy dia afaka mivelatra loatra ary tsy afaka nakaiza ka mba tia hanitatra somatianina kokoa ny dirana tao tamin'ny forme prod. Ny voalohany aloha dia ny saina aloha satria mivelatra ilay saina. Manaraka izany ny asa tanana teo aloha dia ny mitombo ilay traikefa ary na ny tombam-bidin'ny entana ary dia tsy mitovy. Mety tsara aminay ilay izy satria ilay izy efa asa fanaovanay andavanandro ary mbola afaka mamboly any an-tsaha ary mbola afaka miempika hoe ety an-tanàna satria ny asanay dia commande ny enjehana ka mety tsara aminay ilay izy. Tena mahavelona anay ny asa ataonay satria fiainanay andavanandro voasahany ary izay koa afaka manangana zavatra avy amin'ity asa ity. Na ny fiompianay na ny fambolenay dia tsy maintsy vokatra avy ato amin'ity asa ity vao tonga makany. Tsy miasa irery Parfait fa mivondrona ao anatin'ny fikambanana Soatefy miaraka amin'ny mpikambana efatra hafa. Mivondrona izy ireo mba hanambarana ny hery sy ny traikefa ahazahoana vokatra tena manara-penitra. Akora fototra ampiasain'izy ireo ny charbon sy ny vy ary ny tôle izay vidiana any Antananarivo. Antony nampiatony asa tanan'izy ireo nandritra ny fihibohana vokatry ny coronavirus. Ny fiatsiana an'izay valanaretin'izay moa dia tena manana irekirinay ihany satria ohatrany tonga dia nampikatona tanteraka ny atelier-anay ilay izy satria izay araka voalaza teo aloha hoe Antananarivo maka vy nefa ny tratran'ny confinement izany dia tsy maintsy nakany an-tsaha-paritaka nakany an-tsaha fotsiny izay izany aloha ny tena azonay natao. Amin'izao fotoana izao aloha izao ny azo ambara dia efa hoe efa azo lazaina hoe miverina tsikelikely amin'ny laoniny ilay atelier. Tanjon'ireto tanora mpikambana ao amin'ny Soatefy ireto ny anitatra ny atelier an'izy ireo ho lehibe sy moderne. Vina dia mba hanana atelier lehibe ary ny asa rehetra ao anatiny dia voafehy mba afaka matsy tsena maromaro. Ny afatra ho antsika tanora izany dia ny resaka tefy izany dia efa kolotsaintsika malagasy ka ny anetahana antsika izany dia lomba ny zavatra vita gasy foana aloha izany no ataontsika ho ampiasaintsika fa tsy variana amin'ny resaka sinoa sy ny karazany ireny nefa vita malagasy mbola hafa mihitsy.
izay mitambatra tokoa vato ary izay ihany koa no nahatonga ireto tanora mpamboly tsaramaso ireto hitambatra ao anaty fikambanana. Manana tany iombonana izy ireo, iaraha-mamboly ary iaraha-mizara ny vidin'ny vokatra. Ny vory nandinika ny anaovana ny vokatra hiakatra eo izy ireo teto. Raha miakatra le vokatritsika eo tonga ve dia eritreretintsika amidy ve sa mbola ho atao stockage ve? Raha ohatra ny eritreritry manokana zany eo le vidin'le tsaramaso volana mars raha lafo 4,000 kilao. Dia raha mapakatra amin'ity novambra ity zany tsika dia tokony angonina mihitsy aloha, dia mapakatra indray tsika le miakatra volana janvier dia angonina. Volana mars ny tsaramaso lafo 4,000 kilao dia eo zany tsika ny tokony mamoaka azy, dia le ambolena le volana mars iny indray ny tokony mba miatoko ery zany. Mba foto-kevitra mahafinaritra le firaisan-kinantsika mpikambana, dia zavatra tokony atao zany dia mirahina ohatra ihany dia angonina aloha le masomboly dia mba miandry lafolafo ohatra teneny madamo zay vao mba afaka mivarotra. Zay zany Ankoatra ny tanin'ny fikambanana dia samy manana ny tanin'ny tsaramasony manokana ny mpikambana. Ifanaovan'ny mpikambana rehetra valitanana ny asa eny amin'ny tanin'ny tsirairay. Tombontsoa lehibe anatin'ny fikambanana ihany koa izay. Ny antony nanakambanana an'ilay tanora aminatina fikambanana zany dia mba ahafahana mahazo mifehy amin'ilay vidim-bokatra aloha, satria ao anatin'ny fikambanana afaka misy zavatra maro atao ao. Ao moa ny hoe na resaka asa iraisana, andraisana vokatra iraisana, dia eo koa ny anisan'ny tombony azo amin'izy koa miaraka mianatra zavatra maromaro ao anatiny ao. Dia ny tombony manaraka anatin'izay koa ao anatin'ny fikambanana zany dia efa misy ny fanapahan-kevitra ny mpikambana moa hoe hanao seveky, dia ao anatin'ny seveky io misy latsakemboka arotsaka isan-kerinandro, dia rehefa tonga ny fotoana misy mivokatra miakatra mivokatra. Efa misy moa zany natao hoe mpikambana dia manana vokatra hitambarana, dia misy koa ny any tsirairay, dia ireo vokatra ireo afaka sambotra vola ao amin'ny seveky izy dia apetraka ao amin'le tahirim-bolany seveky, dia mampiasa vola izy amin'ny fotoana mahamora ny vidim-bokatra. Dia rehefa miakatra ny vidim-bokatra dia afaka mamerina ny renivola izay samboriny izy, dia mamerina ny zana-bola, efa misy zana-bola hifanarahana ao. Dia rehefa voaverina zay dia anisan'ny mahazo tombony izy zany tsy mivarotra le vokatra tamin'ny vidiny mora, fa efa mahazo tombony izy ao anatin'le hoe mba lafo le vokatra, mba nanana vola nampiasaina izy. Ny tombontsoa amin'ny vola miditra sy vola mivoaka ao amin'ny tanora indray zany eo aloha le valitanana, satria ireo tanora ireo dia mandeha mamonjy ny raharahan'ny tsirairay. Izany hoe rehefa manao raharaha tsy maka olona izy karamaina, fa ny tanora anankiray miantso ny tanora namany dia afaka manao ny asa rehetra izay hifanarahana eo. Efa misy fifanarahana moa ataon'ny zareo hoe mandeha tory le izy, dia mba miena zany ny vola mivoaka amin'ilay tanora, na eo amin'ny lafo fanaovana zezika na fambolena na fiasana ny tany, dia anisany tsy mamoaka vola intsony ny tsirairay, fa misy le valitanana. Ifandrona moa zany ny tena filazan'ny tanora azy. Azahoana tombony ny volo-tsaramaso satria intelo mampiakatra ao anatin'ny taona. Izay no antony safidianany Isabelle ny hanao ity asa fiariana ity. Mampiavaka ny vokatra ampiakarina sy ny olona raha ohatra zao hoe tamin'ny foloara ny olona ny ao amin'ny 10 kilao ny farafahabetsany,
nefa ninay ao anatin'ny tany foloara mampakatra 200 kg. Zay aloha voalohany indrindra mampiasa ara teknika. Ny ara teknika 25 de mampiasa zezika compost. De zay zany tsy mampiasa le zezika zezi-bazaha ozy izy ny olona fa ninay de zezika compost daholo nampiasainay. Tsy mampiasa gazy eny avidiny eny atsena eny fa ninay de compost rano ihany de mahavita traitement-nay. Azahoanay tombony bebe kokoa mihitsy le zay ihany mampiasa anazy satria tsy misy dépense avoaka mihitsy ao aminay. Zavatra alailainay eny angongonay eny ihany de mahavita. Tena mandaitra. Tsy ho an'ny bibikely zany mihitsy ny tsaramasonay ninay qualité an'ny tsaramaso hafa mihitsy. Efa natsangan-javatra maro avy amin'ny vola azo tamin'ny volo tsaramaso Isabelle hatramin'ny taona 2024. Volo tena mety amin'ny toetrandro sy ny toetany aty Tasy ny tsaramaso. Tantsa maro no mivelona amin'izany aty an-toerana, isan'ireo Isolo, Monina, eto Morafeno, Soavinandriana. Ny antony safidianako an'ity asa ity zany ty fiofanana fambolena tsaramaso de tena azahoana tombotsoa le izy. Tena misongadina mihitsy zany. Vokatra azo zao tamin'ny tsingerina voalohany tamin'ny tanety nazao 200 kilao teo. Tsy hoe ivelona fotsiny amin'ny volo tsaramaso Isolo fa maniry ny ho lasa pandraharaha goavana ka ny fiovanana no lalana atongavana amin'izany. Nahazo fiovanana avy amin'ny forma prod ary izy tamin'ny taona 2024. Avy amin'ny fianakaviana sahirana Isolo. Tsy nahakivy azy nefa izany fa vao maika nanosika azy ho any amin'ny fahombiazana. Nanampy azy raha teo ny traikefa sy ny toe-tsaina mpandraharaha tao anatin'ny fiovanana. Za taloha sasany tena sahirana taloha rembeanay no nitaizanay. De tateoriana zany rehefa mba nahazo le fiofanana de mba hita mba tena songadina de za ndray zany zao ny anisany mba tena mba motera mampiodina ny ao atokantranonay. Tena mahavelona le asaka satria tao aloha izany namboly ihany mbola tsy nahazo le fiofanana. De iny moa le mamboly de amidimidy fotsiny eny. Fa rehefa taty aoriana zany mba nahazo fiofanana ny tena de mba afaka mitahiry vokatra kely, afaka tahirizina le vokatra. De afaka amin'ny fotoana fambolena zany vao amidy amin'ny mpamboly ny an-tanàna eny satria hitan'ny olona hoe tsara le masom-boly de efa betsaka maka amin'le masom-boly. Hatramin'izay 3 taona nanaovako an'ity fiofanana ity zay zany de efa nahazo tany moa, nanampy tany ahafahana mamboly. De moa koa misy mba vola kely teo am-pelantanana de afaka mividy omby azo tamin'ireo asa reo. Ny eo an'le fomba fikarakarana an'le asa indray zany de mamboly aloha anao zao de eo amin'ny afaka herinandro maniry eo amin'ny 20 isan-jato mipotra 20 isan-jato de efa midina aty Atsalo mitirety an'io de tapitra maniry daholo indray zany io de efa midina indray ianao mitirety. Za zany amin'izao de efa manao asa fanangonam-bokatra amin'izao de ny tanjona zany aorianao mba ho lasa mpandraraha matanjaka mihitsy amin'ny fanangonam-bokatra. Ny afatra ho an'ireo tanora zany de mba hifototra amin'ny fambolena satria tena mahavelona le fambolena fa tsy ho variana amin'ny fivezivezena. Ny tsena malalaka moa eto amin'ny faritra Soavinandriana koa zany mba misongadina mba afaka mamokatra intelo anao ao anatin'ny taona iray fambolena tsaramaso. Mihidy ny trondro aty Tasy nanomboka tamin'ny voalohany volana Septambra ka hatramin'ny faran'ny volana Oktobra. Fotoam-panatodizan'ny reni-trondro sy fitombon'ny zana-trondro manko izao fotoana izao ka omena fotoana amokarana sy hitomboana izy ireo. Mampalaza ity faritra ity ny trondro ny farihin'ny Tasy. Eo ihany koa ireo farihy manodidina maro.
Eto amin'ny manodidina ny komina Antoby Est sy Manazary izao dia 30 ireo farihy madinika. Na eo aza nefa ireo farihy ireo dia maro ireo tantsaha no mifototra amin'ny fiompiana trondro anaty tobo sy an-tanimbary. Iray amin'izany i Ernest monina eto Antsahavory. Manaraka ny fotoam-pamokarana apetraky ny fanjakana izy mba tsy hanano sarotra ny fivarotana ny trondro. Amin'ny vanim-potoana mafana toy izao no fitombon'ny trondro. Mila maripana 5 ka hatramin'ny 5 degré Celsius manko izy ireo. Ao anatin'ny fikarakarana ny trondro lahy sy ny trondro vavy i Ernest. Dia itony izao laha trondro izany hoe efa nahazo nampiasaina tamin'ny fotoana izao itony izany dia averina indray itony amin'ity. Tokony tsy ho latsaka ohatran'izao izany trondro atao laha-trondro. Fa raha vao kely noho izao izany dia tsy mety indray. Izany hoe efa manananika any amin'ny 300 grammes 400 grammes izany izay vao mety tokony ho laha-trondro. Dia ahitana an'ity tsiraniko fotsifotsy ity izany hoe betsaka na kely dia izay vao azo ampiasaina. Trondro lahy roa izany trondro vavy iray. Ary ny trondro vavy tokony mety hiaraka amin'ity izany farafahakeliny any amin'ny 700 grammes any. Dia milanja izany izy izany fanatsahana amin'ilay trondro vavy ihany lanjany izy ankoroa. Dia ataoko misy karazany mihitsy ny anahy ny trondro fa tsy ohatran'ny olona intsony hoe mahita daholo no aminazy zao fa tsisy mena ohatrana fa tonga dia fotsiny anahy dia ato ny fotsifotsiny, ato ny mena fotsiny, ato ny mainty fotsiny dia izay tiany olona izany amin'ny kily izy ny tianareo amin'ireo trondro ireo. Le mainty sy mena ho ampanarahako any koa dia manahoana le zany. Ankoatra ny filatsaky ny vidin'entana dia ambarany Ernest fa nahazahoan'izy ireo tombontsoa ny fihiboana. Nisy ihany nefa nisy koa ny nahatsara anazy. Le hoe le naharatsy anazy aloha le serasera tsy nisy. Tsy serasera mihitsy izany. Na samyizay mpiompy na mpividy samy mpiompy ara hitanao resaka telefônina na sisa no fampiresahana. Tena nisy fiantraikany le vidina trondro aloha tena nisy fiantraikany satria tsy tokony 2 sy 2 alina ingahy trondro ohatrandray fa tokony hoe 5 sy 2 alina raha tena marina satria raha tamin'ny tsena satria io koa izany tsy miankina avy aty aminay fa ny tsena avy any ambony tsona tonga io satria efa tratran'ny Cofima daholo avy any dia midina hatrany le vidin'entana hatraty. Dia fanampy koa nefa le natsara le Cofima afaka nanao raharaha tsy afaka nandehandeha koa fa afaka nanao fanajariana. Dia tsara izy izany hoe misy lafiny ratsy ihany izy dia nisy lafiny tsara taminay ihany. Satria tena fototra tamin'le asa mihitsy koa tsisy fandehandehanana. Dia le mankaty an-tsaha moa izany tsy voafehy fa mba mahavita raharaha ihany izany ny tantsaha amin'le Cofima fa makany andrenivohitra ny tsy azo atao fa mihatsaha mba afaka manao raharaha ihany. Dia teo izany nararotana koa le fanajariana tamin'ny Cofima mba nararotana ihany koa izany le asa. Efa tena ampitraikefy amin'ny fiompiana trondro i Ernest satria 20 taona izy no nanomboka nanao ity asa ity ary niofana tamin'ny taona 74. Vao niala nianatra zany aloha tamin'ny tanora dia efa niompy trondro. Mbola tao amin'ny ray aman-dreny izany tena dia efa niompy trondro. Tsy mbola nanao an'izany resaka teknikana trondro fa mbola hoe trondro alefany an-tanimbary. Tamin'ny 2017 zany niofana tamin'ny format pro dia teo vao tena nafehan'le teknika nafantatra an'le teknika resaka fiompiana trondro. 2017 10 octobre nanomboka niofana dia 10 janvier 2018 vita ny fiofanana. 3 volana zany faharetany fiofanana ataonay. Tsy mitovy mihitsy zany ny hoe trondroko sy ny trondron'olona satria ny olona mazana za zany niofana dia hitako le hoe mahatsara an'le trondro. Manana tanjona ny ho lasa mpandraharaha lehibe hitondra avo any Tasy amin'ny alalan'ity trondro ity i Ernest. Ny tanjona aloha zany amin'ny asa fiompio-trondro dia hoe azo vola zany tena marina ampiroboroban'ny ao anatin'ny tokantrano. Zay izy aloha ny tanjona hoe azo tombotsoa ao anatin'ny tokantrano zany satria ny tena olona manambady aman-janaka dia fanampy ny efa asa efa misy zany le trondro dia mitombo ihany koa fidiram-bola satria tamin'ny mbola tsy nanao trondro dia tsy nisy fidiram-bola fa zao nanao trondro dia nisy fidiram-bola akoatra nefa asa ataonay. Ny tanjona aloha zany amin'ny asa fiompio-trondro dia hoe tanjona aloha zany tena hoe afaka 10 taona ny tena marina dia hoe tena mba tia hanana zavatra songadina mihitsy ny zany natan'ny ty faritry Tasy ty mihitsy any eritreretiko hanana projet resaka hoe trondro mihitsy hoe tena hoe vokatra avy aty aminay mihitsy no mamatsy ny zavatra tena ngeda mihitsy zany tanjona.
dia izay no mahakasika iny fanadiadiana na raha antsika tany amin'ny faritra Itasy iny ny tsara homariana izay lesona sy tsoahana moa izany tao anatin'iny fanadiadiana iny dia hoe tsy hoe rehefa miompy tsy hoe rehefa mamboly dia mionona amin'ny teknika nentim-paharazana izay nilovaina tamin'ny ray aman-dreny teo aloha raha tiana ahomby izany dia tsara ny miofana tsara ny makatra ikefa satria efa miova be ny vanim-potoana efa miroborobo be ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao efa mitombo be ihany koa ny mponina ary tsy tokony ionona amin'ny vokatra izay azo hatramin'izay isika fa mila mampitombo hatrany ny vokatra sy manaraka ny toetrandro amin'izao fotoana izao ary ny fiofanana ihany sy ny fangalana traikefa ihany no vahaolana ao anatin'izany rehetra izany. Tapitra ny fandaharantsika mankasitraka antsika rehetra niaraka taminay teto hatramin'ny farany manome fotoana ho amin'ny heriny anoto izao indray ato anatin'ny tolotra sy tinady hatrany mandra-peo natoko.